Izay ny amin'ny fahatsiarovana ny 7 martsa 1770 fa ivadika eo amin'ny pejim-baovao ny ako ny taom-baovao malagasy kosa isika manomboka eto. Androany 20 martsa 1720 no nakalazaina ny taom-baovao malagasy tetsy Ambohitra Biby ka ny fahaforano ny famafazana rano ny santarana zany io maraina io. Jimmy Maradanela sy Mamira Samuel no mitatitra ny vaovao. 20 martsa 1720 fankalazana ny taom-baovao malagasy famafazana rano na fafirano ny santatra izany maraina io teny Ambohitra Biby ary nitoy tamin'ny fihinanana ny vary amin-dronono tondra tantely izany. Lotain'Andriamanitra, Lotain'Janahary, ananamby ampy, salamafinaritra, manapitra amin'ny fiarahamonina sy ombady aman-janaka. Ny firariantsony tsirairay hatramin'ny firenena io ny tena mazava-dehibe ny fankalazana ny taom-baovao malagasy raha ny fanazavana. Salamitra ary ambanilanitra foin-janahary tokotra antsika ary isorana azy fa nisy ny fahadiovana fanadiovana nataony tsika omaly ary ny faranany tsodrano avy any amin'ny lanitra tamin'ny orana hoe mirary sotsika rehetrarehetra ka ny zavatra atao moa zany amin'ny olontiana amin'ny avadiana namana sy tapaka rehetra dia mitsodrano zavatra soa mahafinaritra soa amin'ity taona vaovao zay ny avintsika mitsodrano atsika rehetrarehetra zany ho tahin-janahary fahasoavana tsika rehetrarehetra ny akoronantsika ary ny firenentsika ary indrindrandrindra ito zao fihavanana amintsika rehetrarehetra zao satria manko mahatotsy sy efa-taona maro zao satria tsy voazao tsika niaraka teto Ambohitra Biby nakalaza an'izao fa zika misy mampiray atsika misy fehirojo misy chaîne mampandray tsika rehetrarehetra misy zany asa zany ka mangataka zany asa zany ka tahaka ny zanarytsika omba sy tatana tsika mandrakariva ka pitoy ary tsy ho tapitra mandra-pahafaran'izao toy zao firaisantsika zay. Raha tsy ahivina dia fitaom-pivavahana no nentina ny santarana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny alahady teo teny amin'ny FJKM Ambohitra Biby. Nitoy tamin'ny fandretana ny afo tsy maty izany omaly, ny fanaovana rendrina ary ny tsy mandromandro omaly alina no nanohizana izany. Na dia teo aza ny orana be omaly alina dia nanambara ireo mpikarakara ny lanonana sy ny nankalaza izany teny Ambohitra Biby omaly fa tsy maty ny afo vao maika aza ny redareda na dia tsy nasiana arony akory aza.